ny orooro ny vizy. Tantara mitohy nosoratany Pascal Rakotoson. Louise Raveloso no Madama Be. Christophe Rabiarmanana no Jafetra. Nanja no Vizy. Ponina no Mbolasoa. Mandray feo, mamiaro vony, mandrindra raha teknika, aro, manatontosa, nanja, razafindrakoto. Andro fahatelo. Vizy, tsoro ny resaka, tsy ilaiko ny safelipelika. Taiza ny varotanareo any Pito? Tsy nivarotra amin'ny Pito mihitsy madama. Tsy ilaiko any mandainga. Tsy mandainga madama, tsisy pitona midy zany. Iny atsangako mihitsy ny tanako. Tsy misomonga amin'iriny ary Vizy. Ataovy mazava ny resaka. Marina zany madama. Nahoana ary ny tsy mipoitra isika nefa fa miantsoantso mafy ndre. Vao mandreny feo ndre nefa Pito dia miazakazaka manatona. Maninona izy zao no tsy tonga ihany? Zaza anaovana kavalavala ny resaka. Namidy Pito, taiza ny varotandry azy. Atsangako ny tanako ro madama, tsy mivarotra amin'ny Pito zany a. Izary niditra teto. Tsy nisy olona niditra teto tompoko. Ary maninona ny vavadina velandriny danadana? Tsisy vavadiny danadana zany mihitsy madama. Jafetra zany nanao tandrevaka. Tsy fantatro indray amin'izay madomizelona. Ndrisy izy ihany ingeny mikarakara ny eto amintsika. Rehefa tsy indry zany dia Jafetra ny nanao atsy rambina. Very Pito, za tsy manantena niverena mitsony. Za nge mba lany aiky madomizelona. Pito nefa tsy mba mivoaka ny ivelan'ny vavahady zany. Efa very Pito ry mama. Izay tokony atao amin'izy ireo ny dinihana zao. Tsisy amelan'izany ho vitavita foana eto a. Hatramin'izay na atoky izy ireo. Zao maninona no mivadika. Tena nataontsika ho ankohonana nefa ry zareo. Tena ankohonana akaiky mihitsy. Tao tsy tsapany akory zany. Zao lasa tereniny rendrarendra satria te hitovy amin'ny namany. Dia maninona nefa ny faninana manan-katao e. Ary mbola ho betsaka ange zany ny entana ho very ato e. Manomboka fangafangan-tanana mantsy izy zany a. Mila maily manomboka izao e. Fa ny amin'ny Pito aleo atsoina amin'ny polisy anao fanadiadiana. Tsy maintsy higadra izay navita ratsy amin'ny Pito. Henry zany teniko izany. Tena lozy tia marina. Zay avy tena maty. Henry ve zany ho aza mody manao vendranvendrana eo. Manao sinema amin'ny rano andravina amina eto fotsiny. Eno madama. Miomana ary fa ho avy ny polisy akanareo anaovana fanadiadiana. Eto no azo anaovana papaikady fa any tsy misimonga. Vao miboretika dia efa miandro mifonjy. Azondry tsara zany tenin'ny maman zany. Azoko madomizelona. Ka iza ny mety amindry ary. Zahay sany polisy no anasa azy. Ahoana reno ataoko hoe teneniko vefa maty Pito. Dia inona no anjoa? Fa inona foana tia mijaridina tsy mamaly ty e. Tsy ilaina mitanondronondrikeo. Mila valy tena ange zay e. Aza eo any mitanondronondrikeo fa mila mibanjina tsara. Tsy mivarotra amin'ny Pito aho a. Dia inona koa zany ny mampipelipelika andrio? Efa vavy be oko manao toetra anankizy. Mandehana makany amin'ny toalety sao andehana trano eto. Tsy mahatoky atsony ny andrimbery Vizy ka tsy maintsy ho lazaiko azy ny marina momba amin'ny Pito a. Tsy izany hoa zay ny lavo zao isa amin'ny hitra eto. Tsy zakako zany. Jafetra. Inona e? Tsy hitanao mantsy ny nanaovan'ny zareo ateto. Efa raha mifigadrako ny naminoko amin'ny Pito. Ombako tanteraka izany fanapahan-kevitra ry zareo zany. Izay mamono mendriky ny higadra. Dia mahafinaritra anao ve nigadrako? Tsy vanina raha ianao. Zany tsy vanina sany mpamono biby tsy manatsiny. Tsy vanina fotsiny izao ianao e. Fero ihany ny teny atao raha tsy te hitsikasiny eo ambonin'io carreau io. Tsy azonao didiana amin'izay tiako tenenina e. Akombony ho any vava. Tsisy azonao baikoina zany eto e. Zay zany. Aza manetsika ny vazimbako eto ry Vizy. Inona ny rarahiako izay vazimbanao any? Tatazo any. Maninona ny felahana? Ka betaim-bava ka tolorana ny sahaza azy.
Nifiko efa marary mbola felahany anina. Mba maharary akoa ny felakambava mahazo ahy e. Zany maivoka amin'ny anaovany ahy, ary tsy vitany maivoka fa mongomongo sy torotoro mihitsy. Mbola vitako aloha ny manindro ny foko fitsonjovako ao ny anina tamin'ny resaka ny fanaovanay. Fa ankehitriny kosa feno ny kapoaka ka tsy maintsy mitobaka. Nyreny aza zanaka nateran'izao rehefa manaiko noho no ahifiny ihany. Misy fetra ny fandeferana ravia izy eo. Tsafetra. Ahoana? Dia ho vitanao tokoa ve ny andetika? Ohatry aletiko lalipaka tsy azo ongotana tsony ny ravia izy eo. Ok izay aloha fa sao dia lany tatahako ka mila mitsitsy be. Fa lany tataha hony atao sérieux tsy maraka mihitsy io amizay le akama nandrasanao tsy niova ny vidiny fa ny tata kosa tonga dia doublé ny tontolo andro. Ny akama plus dia lasa 1 giga nefa 1000 foana. Ny akama full kosa lasa 2 giga nefa 2000 tsy miova. Manakely 420 doublé ny tata fa tsy izay fotsiny promo be miaraka amin'ireo tolotra be connect. Mahazo bonus data hatramin'ny 50% raha vidina amin'ny Orange Money tolotra misy fepetra. Vidéo ao amin'ny Super App Maxis na ao amin'ny 123.orange.mg. Wow, tonga dia mety be tolotra mety tsara réseau ao tsara ao tsara. Orange, eo anilanao. Ho anao olon-tsotra, fikambanana, orinasa, mpandraharaha, fiangonana sy ny sisa misokatra ho anao ny sampana dokam-barotra eto amin'ny ASM Radio Telo-4 Canal Plus 336. Antsoer ny laharana 034 49 676 11 034 49 676 12 na manatona vantana ety amin'ny fobetoerany ASM Radio lo A33 faravohitra ambony Foibe Frenzy. Na aniry mafy amin'ny vizy jafetra eo ary ianao ry maman ikarika amin'ny pito efa very izy ka aleo ny fony mionina. Manaiky ange fa tsy hita tsony pito fa ny antony tiako hotsoron-dry zareo zay atratrarako ny vidy azy kosa tsy amindra foa fa ny fonjany miandry azy miaraka amin'izay ny varotra. Tsy tia manodidina mihitsy aloha ny vidy azy fa any amin'ny toeran-kafany. Naiza hitako azy tsy avelako veromomoka fotsiny pito. Mora fantatra izy amin'ny bikany sy ny volobeny iny. Zaho aloha tsy manantena nahita amin'ny pito tsony. Efa amboariko ny saiko tsy heritreritra ny aminy. Efa sira latsaka anaty rano izy. Fa ny atezerako amin'ny vizy jafetra kosa tsy haiko raha mbola ho vitako ny ampitony an'izany. Atao voreko nge na havandoza amin'izy ireo fa ataoko mandraingy sy mandadilady mihitsy. Tsy mety hitsotra fa mpitansika. Inona ny tsy efa ataontsika izao fa tsy mety mivaky barara mihitsy ry zareo Tsy hitany tokoa ve ny nahaverezany. Jafetra izany moa dia manizingizina mihitsy fa tsy nahita sady tsy tompony nandraikitra hony. Samy baranany avokoa izy roa fa tsisy andeferako na dia kely azy. Vandana daholo amiko, indrindra ilay Carla Benonony iny. Vizy moa hita mipararera sy miorooro ihany rehefa voatrerona fa Jafetra miseho azy ho dadany. Anaik' izany moa tsy za mihitsy no folahany taka amin'ny very tangenapody. Ka ny very tangenapody angery maman tsy folaka izany mihitsy Tsy ho folan'izany mihitsy koa Za no mifehy azy fa tsy izy no mifehy ahy. Tsy misy mpanompo lehibe noho ny tompony izany. Ilazy inona indray na tongavandry? Tsy hitandry nga fa mbola miresaka izay? Azafady madama fa Vizy misarim-bava ny mety amindry fa efa makalilo ny sofiky mibarareko andry. Ny te atsoy Jafetra dia mivirina tokoa ndry so mijanona ny ray. Makany a madama hontsika izao. Anao inona? Aiza ny alalako an'izany fa makany fotsiny tsika Miaina tsara nareo na ho ela na ho aingana tsy maintsy ho fantatry ny momba ny pito. Miaino tsara ho anareo. Averiko izay manapoiza izay nahavandoza amin'ny pito fa ataoko mandraingirangy sy mandadilady. Tsy kiasikasina amin'io kareo mialohan'ny idirana any am-ponja. Enonareo izany? Eny tompoko. Marenina nga Jafetra ny tsy mamaly.
Inona moa no avaloko anao madama? radio. Dia f'izay zany. Itsikasikasyna nadio karo. Jafetra zany a, tsy maintsy manao teny kely foana. Manontany ve madama tsy omena valiny mazava e? Inona zao ny idiran'ny fanadiovana karo amin'izany fanontaniana izany? Mitsikasikasin' izany ve tsy mitovy amin'ny mikosoka karo mademoiselle? Ny fahavoazany dia tsy maintsy alona amin'ny vovo-tsavony ny akanjo mba ilan'ny loto tsara avy eo. Averiko ny tenin'ny maman tamin'ny vizy teo fa tsy hainao. Mila misarom-bava. Tsy voatery ianao eny foana nge. Arakarany io. Ahoana ry amin'izany ry vizy? Tsy hitako izay ho teneniko amin'izany mademoiselle. Tsy fampitahorana ny teniko taminareo te fa tena piariko a. Mandraingiraingy sy mandadilady mitsikasina amin'ny karozany avy andoza amin'ny pito ary miditra ponja. Sona kely fotsiny, voka-dratsy goavana ny tambony. Dia efa miomana zany raha vizy andraingirangy andadilady amin'ny karao tody namonona amin'ny pitoa. Ny fonja manginy fotsiny. Jafetra, azy tsy ho fanafararan-datsa. Ny angatahako aminao inona ny fanarahantsika fa ataoko izany mba tsy tenenanao marina amin'ny madama be. Averiko indray le resaka omby. Iara ilanja sy hiaritra karavasy aminao amin'ny tsy nataoko aho zany. Aza terena hivesatra ny tsy zakan'ny aiko ary vizy aleo fantatry ny andrim-be rehefa tsy tolo-batana. Jafetra, lazao moa e. Manenina nge e. Tafahotra nataoko fa tsy noheveriko tonga amin'izao fikorontanan-tsaina izao. Valaketraka tanteraka. Lazao moa e. Inona ny fanarahantsika? Ny fanarahantsika dia teneny ny andrim-be tsy hanabataba e. Ataovy izay inono fa tsy avy amiko mihitsy no tsy nahitany amin'ny pito. Efa hoe tsy haiko ny fomba ilazana an'izany aminy. Zavatra hafa ndeha atao. Ampio Jafetra izany moa e. Tsy mahita zavatra hafa izany ary vizy a. Ianao no mitadiava fomba iarovan-tena. Aza zany no asaina hivaky loha amin'ny loza nataonao. Tampoka aminao angamba fangatahako fa dinio ihany aloha fa tena miororo tanteraka. Ampio afaza manampitrotraka indray. Zao ary no azoko atao fitsimbianako anao. Hoe ahoana? Aleo samy ny anao ny asantsika aloha tsika fa tsy rotorotono zany. Tsy izao dia izao akory ianao dia hiara-saziny ny andrim-be. Mandehana makasaina aloha. Manome toky aho zany ianao fa tsy teny aminy a. Mbola tsy fantatra. Mbola tsy fantatra ahoana indray e. Tsy misy mahafantatry ny avoako no avy e. Mazava amin'ny aniny izay. Natolotry ny Orange. Ny orooro ny vizy. Tantara mitohy nosoratany Pascal Rakotoson. Louise Ravelso no madama be. Christophe Rabiarmanana no Jafetra. Nanja no vizy. Ponina no mbola soa. Nandray feo mamy arivony, nandrindra raha teknika aro, na natontosa nanja razafindrakoto. Mbola hitohy